Raendro nisy lehilahy anankiray izay hita hoe tena tomady salama tsara mihitsy tonga tao amin'ny lehilahy mpanefoefo anankiray teo an-tanàna izy, izay tompona ala betsaka teo an-tanàna. Nangataka asa izy mba meo asa re mba hafana mivelona jery azy le lehilahy mpanan-karena ary nahita azy fa tena tomady sady salama tsara ihany koa izy manao hoe afaka mikapa hazo ianao. Eny hoy izy sady nitsiky namaly izany. Ty ary mifamaky dia mandeha nakapao zay abetsaky ny vitanao no ando afaka no karamanao. Dia nanomboka nikapa izy dia maizina ny aontro rehefa afaka fotoana lavalava ny kapana teo. Nanisany hazo izy ray roa hatramin'ny roapolo zany ny vitany tao anatin'ny indray andro iny. Ny apitsony indray vao maraina be dia lasa izy nanomboka tonga tao amin'ilay mpampiasa azy nandray famaky izy dia nanomboka ny kapa indray fa nanisy izy rehefa maizimaizina iny ny andro fa 20 indray no voakapany tamin'ity andro faharoa ity. Dia lasa ihany izy no dia aloha satria faly izy satria navita asa betsaka ihany tamin'iny andro faharoa iny. Tamin'ny andro fahatelo indray dia nanomboka ny kapa indray izy fa arifa ny andro dia 10 monja sisa ny voakapany. Ny antso azy ilay mpampiasa azy sady ny teny manao vangainao reraka, vangainao tsy salama. Sady nitsambikiny izy no teny manao hoe salama tsara ka, tena salama tsara mihitsy fa ahoana kay? Dia izy manao fa folo fotsiny ange ny voakapanao androany nefa maizina iny ianao vao tonga eto amiko. Dia navadika ilay mpampiasa azy indray ny fanontaniana manao hoe voaviny ianao nandranitra ny famaky teny am-pelantananao. Dia sady nangitity kely ny lohany no teny izy manao hoe tsy manana fotoana ho amin'izany fa nanotona ny heriko ray manontolo mihitsy mba ahafahako mikapa ny hazo ka mahatratra ny iraka izay nampanaovinao aho. Dia nitsika kely ilay mpampiasa azy sady ny teny manao hoe tsy amin'ny hery rehetra ka fa amin'ny fitaovana maranitra ihany koa ny ahitana fombiazana. Andeha andray toko sy andininy avy ao anatin'ny ten'Andriamanitra isika anatsoantsika lesona mahakasika an'izay. Ny marika toko faharoa toko voalohany ny andininy 5:30. Ny marika toko voalohany ny andininy 5:30 dia misy an'izao andalan-teny izao manao hoe ary ny fomaraina alina koa izy Jesosy zany io resahana io dia nivoaka nakany amin'ny tany foana ka nivavaka. Ny hoe tany foana dia toerana mangina, toerana mba nitokana. Dia inona no nataony tany? Nandeha nivavaka izy. Ny teny hoe mivavaka dia ahafahana manovo hery vaovao indray. Dia ao anatin'izay zany sady miala sasatra no mivavaka. Ny amin'ny teny Hebreo dia misy fampiasa manao hoe savaty matohateny anankiray izy io. Ny savaty dia adikanany hoe fitsaharana na fakana aina kely ihany koa. Ny Baiboly Andriamanitra dia manoro ny olona rehetra mba hiala sasatra kely rehefa avy miasa mafy mandritra ny herinandro. Ohatra miteny izy any amin'ny Genesis toko faharoa ihany ny andininy faharoa manao hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany navita ny asa rehetra dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany hoe Andriamanitra ihany koa zany mba mitsahatra nefa tompony hery ary tompony tanjaka ray manontolo. Ianao nga matanjaka noho Andriamanitra mba mitsahatra amin'ny fotoana rehetra. Dia izao tena ilaina mihitsy ny mitsahatra kely. Izany hoe mivavaka mihitsy ihany koa. Tena ilaina ny mivavaka amin'ny fahombiazana amin'ny zavatra rehetrarehetra atao. Dia miasa mafy manao fa izay tokony ho azo atao fa mba mitsara. Jereo ny ianarony Jesosy manao hoe nakany amin'ny tany foana izy nitokana kely izy mba mivavaka, mba manokana fotoana mba hivavahana rehefa miasa mafy iny ary mba mitsahatra ihany koa mba azo hery hanovozana ny anohizana ny hery ray manontolo, anohizana ny asa ray manontolo, anohizana ny ezaka tokony atao rehetra ihany koa. Dia ho hitanao fa hitombo ny fahombiazana azonao ary hitombo ihany koa ny trakefa izay ho eo am-pelantananao. Ohatrany hoe mandranitra ny famaky eo am-pelantananao zany tahaka ilay mpikapa hazo anankiray. Dia ahita fahombiazana ianao, dia ahita fitahiana mandrakariva ianao, dia hitanao fa ho tafavoaka amin'ny tanjona rehetra izay ho tratrarinao ianao. Hivavaka isika. Jesosy misaotra ny amin'ny teny izay norenesina tamin'ity androany ity. Ta io manokana ity namana izay niaino izany hafatra izany mba hahita fahombiazana na izy, mba haranitra mandrakariva ny fitaovana eo am-pelantanany, mba hanokana fotoana ihany koa izy hitsarana mba hahafahany manovo hery mandrakariva amin'ny fahombiazana ny ampitso. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.